anapaka-ompontsika ane ny fiadanan'i Kristy. Amen. Ivavaka sika misaotranao zay raha eo amin'ity andro an'ity zay mandray volana vaovao indray zay a dia volana Mai 2024 feno ny fanano masina izay tsy raha avy ka marina aminay tokoa ny loha hevitra mandriky volan'ity hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Dia ny herin'ny fananao masina le hiasa mahery aminay a ka tonga anay tsy hanana fanahosa fa fanahy mahery ka tsy menatra ny vavolombelonao a na mitenina miasa. Dia vokiso zava-tso amin'ny teninao zay a ray zanaka fanahy masina. Amen. Ny anjara mofinaina ho antsika amin'ity asabotsy iray Mai 2024 ity zay mandray loha hevitra vaovao dia hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina dia miboky Mpitsara 7:1-7-1. Pitsara 7:1-7-1 mivaky toy izao zany amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely ary Jehova nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely zay namonjy azy dia Otiniela zanakalahin'ny Kenaza zandriny Kaleba. Ary ny fanahin'i Jehova ny tao aminy dia nitsara ny Israely izy sady nivoaka hiady Akorosaima mpanjakan'ny Mesopotamia dia natoky Jehova teo an-tanany ary nahery ny tanany ka namila ny kosa isa tahiny. Dia nandry ny tany 70 taona ary maty Otiniela zanaky Kenaza. Ray masino mana-masina anay amin'ny fahamarinana teninao ny fahamarinana. Amen. Ravana malala zava-dehibe ny hoe mitaraina amin'ny Jehova. Andriamanitra dia tsy malaly dalovana fa mieno mivavaka sandratsika. Inona moa tsy salasalantsika mifona eo anatrehan'Andriamanitra sy mitanao aminy amin'izao fisiany valana rehetraan'izao satria eto dia mitaraina tamin'i Jehova ny zanak'Israely ary Jehova nanangana azy, nanangana mpamonjy ho an'ny zanak'Israely zay namonjy azy. Tonga tao amin'ny Otiniela ny fanahin'i Jehova. Efa tonga tao anatin'ny Otiniela ny fanahin'i Jehova dia nivoaka hiady izy ary nandresy any mpanjakan'ny Mesopotamia. Dia nandry fahalemana ny tany nandritsy ny 70 taona. Ravana tsisy afa-tsy ny fiverenana eo anatrehan'Andriamanitra ihany no atsahatra zao valana rehetra izao. Ny fiverenana ho aminy amin'ny fotohotoro sy mangohagoha satria Andriamanitra mantsy dia mpamonjy mora azo indrindra tsy taza-potsiny izy amin'ny fitarainana zay paka eo anatreny fa tanterahany tokoa ny teniny hoe hidina zao ka anafaka miloko. Tian'Andriamanitra riavana izaso ianao mahita tokoa aminy. Ary zany no isin'izao valana rehetra izao mba mpitodika bebe antsika amin'Andriamanitra, manatsara antsika amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra, mba famatonga antsika ampiainana amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina raha teo riavana dia mampiray antsika amin'Andriamanitra, mahatonga antsika ray aina amin'Andriamanitra ary mahatonga antsika tsy alaka tao afa-tsy izay sitrapon'Andriamanitra ihany. Paoly apôstôly dia lazainy mihitsy hoe izy dia manana ny sain'i Kristy satria ny fanahin'Andriamanitra ny tao aminy ka tsy nanaka tao afa-tsy izay sitrapon'Andriamanitra izy. Tanteraka aminy tokoa ny teny tsy izy tsony ny velonao anatiny fa Kristy ny velonao anatiny ary zany nanolorany tenany ho amin'ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny zavatra io. Dia mba ho velonao anatinao sy ho anaty koa ny Kristy ka manana ny fanahin'i Kristy tsika zay miezaka manakariva manao sitrapon'Andriamanitra ka hiteny koa tsika tahaka ny Paoly apôstôly hoe manafa aho tahaka ny anafaka an'i Kristy. Inona moa nataon'i Kristy? Nataon'i Kristy dia nanao sitrapon'Andriamanitra ary nanao sitrapon'Andriamanitra tany. Otiniela tena vita nampandry fahalemana ny Israely ary nandresy amin'ny mpanjakan'ny Mesopotamia satria fenon'Andriamanitra amin'ny fanahiny. Misy zavatra tsy men'Andriamanitra antsika riavana dia ny fanahosa. Tsy meny zany fanahosa zany tsika fa nomeny antsika dia fanahy mahery ery sy faherezana. Koa aza menaka ho vavolombelon'ny tompontsika naiza naiza amin'ny vinavonina ambara-piavin'i Kristy eny amin'ny ranolanitra. Amen. Misaotranao zay raha eo amin'ny zavatra rehetra, misaotranao zay noho ny amin'ny teny mamy zay nomenao anay. Asainao mitodika aminao zay sainy mitaraina aminao satria tsy malaly dalovana ianao
fa mihaino mandrakariva amin'ny fonanay dina amin'ny fitalohanay didina faingana tokoa ianao agapitana fananao masina aminay tsirairay avy ka nanahery faherezana ka ijova avolombelonao ary sa hiady ampanjaka ny sitraponao amin'ny rehetra rehetra zay misy anay tsirairay avy dia sitrakay ny ary hivavaka hoe rainay zay mindana masina ny ninananao mitonga nay ny fanjakanao atao anay ny sitraponao ny dia tany tahaka ny mindana meneniny hanina sahazo anay ary mamela mielokay tahaka na mialana izay meloka taminay aiza mitondra anay amin'ny fakapana fa manafanay amin'ny ratsy fanao ny fanjakana sy ny hery amin'ny voninahitra manakizay amen. Ny tanterahan'ny tompo amintsika anie tsotsodrano zay tonona amin'ny anarana zanaka fanamasina zao raiso amin'ny finoana sy fanantenana ary fitiavana zany tsodrano izany. Ary Andriamanitra ny fanantenana ny amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo mitombonareo amin'ny fanantenana no ny hery ny fanahy masina. Voninahitra anio an'Andriamanitra rerany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.